Sehatra ny fonina no isarahantsika raha miditaka reva ity tsy diso anjara tao anatin'ilay tetikasa krismasy na ny taka ireo mpianatra sekoly alahady eo anivon'ny FJKM Manondriana Lovasoa nahazo fanomezana izy ireo. Ankizy mpikambana ao anatin'ny sampana sekoly alahady eo anivon'ny fiangonana FJKM Manondriana Lovasoa Avaradrano misy 200 mianadahy nahazo fanomezana ahitana kilalao samihafa avy amin'ireo ankizy Samaritana avy any Angleterre ao anatin'ilay tetikasa krismasy na ny tetikasa taka. Androano nanatanterahana ny lanonana fizarana ny fanomezana teto Manandriana. Fifaliana revana no andraisana mpitiavana ireo hiraky ny Samaritana tsara fanampona ho asa soa. Dia ireo ankizy any Angleterre rehetra izay niezaka nanangona fanomezana teo am-pelantanany ary dia niezaka mba hanaparitaka izany mba ho fampifaliana ny ankizy rehetra mitovy azy manerana izao tontolo izao, indrindra fa tamin'ity faritra Afrika ity dia tonga soamantsara eto Manandriana ny tetikasa taka, izany hoe fanomezana krismasy ny tetikasa amin'ireo ankizy any Angleterre dia faly izay mandray amin'ny fitiavana fatongavana izany fanomezana izany. Nankasitraka ny fihetsika feno fitiavana sy fitsonjovana miarabelona amina sehon'ireto ankizy Samaritana avy any Angleterre ireto ny sampana sekoly alahady. Isaorana manokana ireo izay ankizy mitovy aminy koa manome ampitiavana izany entana sy fanomezana ho zarana amin'ny ankizy izany ka dia faly ny sekoly alahady eto amin'ity FJKM Manandriana Lovasoa Avaradrano ity. Naneho ny fifaliany ihany koa ireo ankizy paso tombotsoa. Tena faly azy na kilalao azo pile-balle dia yo-yo dia karazana kilalao hafa maro. Marina fa ny sampana sekoly alahady dia sehatra iray natao hanomezana fanabeazana ireo ankizy sy ny tanora araky ny finoana sy ampianarana azy ireo ny tenin'Andriamanitra ka ahatonga azy ireo hiaina izany amin'ny fiainana andavanandro na dia mbola ankizy aza.